Tsy miandrela mofo ity baolina kitra ho asikajy vehivavy ity fa dia raha-pitso dia efa ho tanterahana sahady ny atsapaka amin'ny fiadinany ho tompon-dakampirenena ary dia hoentina amintsika ato anatin'ny fahitalavitra ny matv sy ny gazety mahery ihany ny andinindininy izay vaovao izay. Zay ny baolina kitra fa hidirantsika ny taranja volleyball aloha tanterahana eto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina nanomboka ny 17 ny volana septambra ity ary sy farana raha tsy amin'ny 17 ny volana ihany ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Madagasikara ho an'ny taranja volleyball izay sokajy senior lasy-vavy io. Nandritra an'izay andro vitsy fanfanana izay moa dia efa hitantsongadina sahady ireo ekipa goavana eo amin'ity taranja ity. Nanomboka tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny alarobia lasa teo ka tsy farana raha tsy amin'ny asabotsy 17 septambra avy izao fiadina tompon-dakan'ny Madagasikara ho an'ny taranja volleyball sokajy senior lasy-vavy. Ho an'ny sokajy lehilahy aloha dia ekipa 7 avy amin'ny ligy patra misy no nozaraina ao anatin'ny vondrona roa ahitana ekipa 7 avy, ekipa 8 nozaraina ao vondrona roa kosa ho an'ny sokajy vehivavy. Taorian'izay andro roa nanomboan'ny fifanintsanana dia efa nampiseho ny heriny sahady ireo voasokajy ekipa vaventy amin'ity fifananam-pirenena ity. Anisan'ireny ekipa ny AS Tiavo, ny gendarmerie nationale, ny COSFA, ny VBCD ho an'ny sokajy lehilahy, toraka izany ihany koa ho an'ny vehivavy dia efa nisongadina ny ekipa ny Stefoto, ny VBCD ary ny AMVB. Tsy ahirana fa tamin'ny taona lasa dia ny ekipa ny AS Tiavo sy ny Zandary no niatrika lalao famarana teo amin'ny lehilahy. Tsy tozatra amin'ny faramoa izany lalao izany noho ny tsy fifankahazo-kevitra teo amin'ny lafin'ny fitsarana. Ao amin'ity toam-pilalonana ity noho izany no anampirofon'ny ireto ekipa roa reto hoe iza marina no tena mahery. Marina fa ekipa 7 voalohany isam-botrana ny tafita amin'ny dingan'ny ampa efadalina izay ataony alarobia 7 sy ny alakamisy 5 septambra. Avy hatrany ihany koa dia hiatrika ny manasa-dalana ataony Izma ireo ekipa 7 isan-tsokajy mivoaka ho mpandresy amin'ny dingan'io. Toy ny mahazatra moa dia ekipa roa voalohany lasy-vavy no solontenan'ny malagasy amin'ny fiadinany ambaran'ny ranomasimbe indiana tao amin'ny Seychelles ny volana novambra ho avy izao. Ankoatr'izay dia amin'ity fanana nasionaly ity ihany koa no hitiliana ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena hiatrika ny lalaon'ny nosy any La Réunion ny taona 2012 sy 2020.